Salamadole. Iteny fohy kely fotsiny raha zany mahakasika an'le hetsika rapitso 2020 ny volana septambra 2020 sy 4 arivo. Efa nazava ny toromarika ho andretrarehetra fa tsisy manapotika fanan'olona, tsisy inona moa zany manao fihetsika mahery fa fitakiana tsotrany ataontsika. Zay ny napetraka. De maninona ny fitondrana Rajoelina no mikorapaka. Ka zay zavatra mihitsy tiako tenenina hoe tena na inona fandehanao na inona fandehany ny hetsika atao rapitso de fa fandresena lehibe ho an'ny malagasy. Io tsy saka hoe mpanohitra mpanao politika fa hoe malagasy rehetrarehetra no mitambatra andeha hitaky ny zoany hitaraina fa tsy lasa tsony fitondrana Rajoelina, tsy mandeha tsony, tsy zavatra mandeha jalo mivoaka ny fahantrana. De zay ny fandehan'ny rapitso. De hitan'ny olona fa misy karana Erika Naza elektronika, i Mostafa Irje mandoha vola be andoavana gros bras, hitany gasy koa fa tsy haiko fidy iza moa andoha vola koa amin'ny inona moa zany amin'ny manafatra gros bras. De fa fantatsika ny consigne amin'ny ny zandary fa tsy maintsy hoe sakano ery tifiro amin'ny lacrymogène, tsy maintsy zay fandehany io. De nanafatra misy inona moa zany miaramila 3 camion koa avy any Antsiranana. De hitanareo am'zany fa tena resy tanteraka le fitondrana mipanika, midy vody le fitondrana Rajoelina, midy vody. Raha ohatra fitakiana tsotra milahatra fotsiny andeha ho any Ambohijatovo de miaraka amin'ny bidon, de inona no andaovana vola amin'ny gros bras sy rehetrarehetra ala farana miaramila very. Dikan'izany zany inona moa zany fitondrana tsy matotra, ary fitondrana inona moa zany mafia matoa mandoha vola amin'ny gros bras ho andeha hanimba zavatra anao rehetrarehetra io. Zay ny fandesena lehibe ho atsika. Mbola tsy mandeha akory le fihetsiketsehana de midy vody mipararehetra le fitondrana Rajoelina. Ka raha tsy azo rapitso io raha tsisy vokany rapitso fa sakanina sy rehetrarehetra, ampiasana gros bras sy rehetrarehetra, tobatombaka amin'ny vola, de inona moa zany tsy maintsy ho azo foana raha tsy azo rapitso. Ary ny zavatra mazava tsy possible tsony ny isian'ny 3e mandat, satria ny vahoaka malagasy rehetra de mahita fa inona moa zany fitondrana tazomina fotsiny amin'ny vola zaraina à gauche et droite ambasy sy ny tafondro tsisy afatsy zay. Fa raha hoe ny amaro olana takiany vahoaka tsy manana kapasité vongandity, fitondrana vongandity tsy afaka inona moa zany afaka manao ninina. De jereo am'izay zany androany ny Rasomaromaka, i Rova hoe inona moa zany mangataka fitoniana, mangataka filaminana. Fa maninona no mangataka filaminana sy fitomina? De hoe tsisy tombotsoa azo mikorontana fa inona moa zany fampiresana. Naninona laha tsy niresaka mihitsy hatramin'izay, satria laha miseho tay amin'ny amany foana laha hatramin'izay de efa hita laha fa mafy mety nany angala lany atrano lany ala Rasomaromaka. De eo laha mitena mitonina toina. Raha ohatra nangataka inona moa zany nila fampiresana de tamin'ny fifidianana nangataka amin'ny inona moa zany ny hetsika fotsy. Inona dikany fotsy? Dikany fotsy zany de tenao madio tanteraka. Ampilaminana vahoaka nangataka resaka amin'ny lisany litia, ampilaminana. Nangataka fampiresana ny olona, anao table ronde tamin'ny fifidianana. Fa lisa miseho tay amin'ny amany. De androany lisa vao mitena inona moa zany asina korontana fa asy filaminana. Lisany korontana lisany. Tamin'ny 2009 lisany korontana. Tamin'ny 2009 lisany napotika zavatr'olona. Tamin'ny 2009 lisany namono olona tamin'ny inona moa zany fanonganam-panjakana. Zany nataony lisany. Ka androany lisa mitena atao filaminana tara loatra zany Rasomaromaka, tara loatra zany ny présidence, tara loatra zany vahoaka tsy te lalan'izany tsony, tsy te resaka amin'izany tsony vahoaka. De hita hoe nitohina.
efa nampilefana daholo à gauche à droite de naninona raha ohatra ka olona misy pejy maromaro amin'ny fitondrana tsy haiko Madagasikara son futur femme pour le développement Mada Info serasera avoaka daholo io hoe dépêche maninona dépêche maninona many informative information lo ataony lesany maninona tsy lesany mihitsy Nepal information lisa milaza fa Mada Info Mada 24 heures serasera Mada so tsisy tamoakana anankiray satria fantany lesany fa inona moa zany ho avy amin'ny lisany le zavatra ho avy amin'ny lisany alain'olona any an-trano any lesany miaraka amin'ny ivozona akany da tsy mpin'olona tanimbary ary dakadakan'olona amin'ny vody lesany ary tanimbary ary any tanimbary any lesany no inona moa zany no any velezon'olona kakazo zany ny zavatra nitranga tany Nepal ka maninona tsy miresaka an'izany any matahotra mahotra ozy zay betsy mitsara zay mahotra ka raha tsy vita loany io tsy vita rapitso io tsy vita amin'ny ray volana io anafaka efa volana io fa efa tsy manana crédibilité tsony le fitondrana tsy manana crédibilité tsony fa defa mandoha vola amin'ny gros bras mandoha vola amin'ny tafika sy ny miaramila sy ny zandary mandoha vola atsy mipanika atsy nefa ny olona andeha izao hitaka fotsiny hoe tsy mandeha ny journay tsy mandeha ny ranonay de maninona mipanika maninona mikorapaka satria inona moa zany fitondrana tsy miorina amin'ny démocratie fitondrana tsy miorina amin'ny fahamarinana fa fitondrana jolamboto de zay ny zavatra hitrahako ka za miteny hoe na tsy tafiditra eo raha nombojato fa mampiasa ny miaramila sy ny zandary setrarehetra izy efa succès ry zalahy efa victoire amin'ny vahoaka androany efa zao ny situation misy ka de hoe anao forcing ndraiky olona ilatsaka troisième mandat inona ny raha sahala troisième mandat androany raha latsy tsy voavalina ny olona nanjiro sy rano androany ara kapokambary manahirana ny olona androany manahirana olona ny fiaina rehetrretra mbola ilatsaka tainina indray amin'ny efatelo ny olona ilatsaka mandat successif aneka ka olona mba ina moa zany mafoky olona mba misy lavana azy milatsaka amin'ny mandat hoe de tsara io ary tsy andoha vola amin'ny député hoe ovany constitution afahako milatsaka fa ny olona mangataka la ilatsaka raha ohatra ka mahery ala raha ohatra mety zavatra ataolo la ela milaza fa mandroso be Madagasikara tsy fa tsy mandroso ka maninona ala no mandoha vola gauche droite rehefa taitra ny olona rehefa tsy manaiky tsony ny olona ela manao propagande volam-panjakana vola propagande eran-tanary eto amin'ny olon-dava no menao fanomezana makany ina moa zany Maroantsetra de avola daholo ohatretra io terena ibeso any ina moa zany any Maroantsetra aka vola anao rakety amin'ny mpiasany doana rehetrretra hoe manomeza 5 millions d'ariary daholo lisany fa ho avy raha joelona aizy zany nisy filoham-pirenena hoe anao kotikotany ny olona fa ho avy le filoham-pirenena am'izay zany mipoka le izy de aveo rehefa tsy manaiky le bandy de darofana ny vody basy beso zany ao afaka manambana olona amin'ny basy sy milako iza moa vody basy iza moa anarany le bandy igny tsy tadidiko tsy azoko eto anarany de afaka manao an'izany zany fitoran-drajoelona fitoran-rosa zany de le rangany nanambana olona amin'ny basy sady miteny hoe vonoka lah tsy migadra tsy sankety tsy ninina zay le fitoran-drajoelona zay ka hoentina am'izay foana le izy fa za tsy de mihinana loatra le hoe misy farany raha jiaby fa tsy maintsy misy farany io raha ialana nanonga-mpanjakana inona moa zany namonana mpanjakana napotika zavatr'olona de mety ho avy amin'ny lakolo izy zay le izy ka de zay zareo maleova malasanany amin'ny rapitso bon courage nareo inona moa zany efa eto fa voatazony eto tsy azo rapitso azo foana manaraka fa en tout cas tsisy gasy hita mazava be mihitsy tsisy gasy mirevelire zany tsony mazava be io ny fihetsikin'olona io fa milaza foana mbola tiany vahoaka jereo be de be isaky ny manao fihetsiketsehana de tsy maintsy mampiasa vola foana tsy maintsy mandainga foana ka raha ohatra ka sa manaova meeting any Antsonjobe de ny olona tsy d'accord tsy tiany rajoelona manao meeting any Mahamasina en même temps aza mampiasa vola aza mampiasa artiste de mito eo firy ny olona tonga any Antsonjobe fa de tsy maintsy ampiasa artiste
am'izay tongany ny olona tsy maintsy mitondra vary kely mitondra menaka am'izay tongany ny olona atao forcé ny mpanjapanjakana ny mpampianatra asena tsy mampianatra asena tsy mianatra ny mpianatra zay raha vao mahazo olona de mizesta laha ho efa mandroso Madagasikara tsy maintsy mandroso mbola feno hipoka ny vahoaka ny anina fatongy Rajoelina zay foana ve ny ainana zay lainga zay tsy famitana zay fa ho avy amin'isany izy io ho avy amin'isany sur daholy